antenimeram-pirenena folo-toerana nanome tenenana. Dia matoa filohan'ny antenimeram-pirenena sy anareo birao maharitra. Ianareo rehetra solom-bavambahoaka rahalahy sy anabavy. Mijoro eto ny tenako amin'ny maha filoha lefoka fahafito ahy ato anatin'ity antenimeram-pirenena ity, zay anatin'ny fanoherana misaotra ny vondrona Irimara zay nametraka fitokisana amiko hitarika an'izany fanoherana izany ato anatin'ity antenimeram-pirenena ity sy ny ao ivelan'ity antenimeram-pirenena ity. Ny antony dia tsy ho tany saiko lava eto fa holazaiko amin'ny fomba tsotra. Izahay dia mahatsapa fa tamin'ny alalan'ny fifidianana no nahatonga ny filoha Andry Rajoelina zay nitohana ny vovonana Irimara nitondra an'ity firenena ty ka nahalany azy filohampirenena. Ka heverinay satria eto amin'ny tany repoblika isika amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany no tokony hisian'ny fifandimbiasa-pahefana eto amin'ny firenena. Raha ohatra ka tsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia misy lalàna voalaza lalam-panorenana fa ahafahana manala sy manaisoka ny filohampirenena perinasa dia ny fahefana nomenantsika solom-bavambahoaka mba hirosona na ny fanaovana ny deux séances. Niditra tamin'izany tsika solom-bavambahoaka fa iarahantsika mahalala, iarahantsika mahita fa tsy nakapoavo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany zavatra izany. Ny fahatelo tokony hisian'izany fanovana filohampirenena izany dia tokony filoha perinasa Andry Rajoelina no mametra-pialana. Tsy nametra-pialana izy. Noho zay antony rehetra zay dia ijoroanay fa tsy manaraka ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara zay misy antsika ny fisian'ny fahefana mijoro amin'izao fotoana izao ka mahatonga anay hijoro ao anatin'ny ara-dalàna hitondra izay fomba fijerinay amin'ny raha rampy-pirenena. Na izany na tsy zany anefa dia namoaka ny décision zay navoakany ny ACC. Didy tsy azo voalozana ny didy avoakan'ny ACC zay nametraka ny fanjakana na ny filohan'ny fanavaozana repoblikan'i Madagasikara zay tarika ny firenena amin'izao fotoana izao. Izahay anefa dia manatsa zay voalazan'izay didy navoakan'ny ACC zay ka manaiky ny fisian'io fijoroan'ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao ka ao anatin'izay fanekenay ny fijoroan'io zay no ijoroanay koa ny tsy hanaiky ny fomba hitondrana ny firenena fa tokony averina ao anatin'ny ara-dalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Nametraka anefa ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao ny tokony hirosona amin'ny fifampiresahana ny concertation nationale zay tariny FFKM. Izahay vondrona Irimara ao anatin'ny fanoherana dia mampirisika ary vonona handray anjara mavitrika amin'izany concertation nationale zany mba hiverenantsika amin'ny ara-dalàna ka hisian'ny maromaro tsiraisana eto amin'ny firenena satria tsisy ahazo tombony amin'ny korontana fa ny vahoaka malagasy maro anisa no ho sahirana raha ohatra ka mikorontana ny firenena. Ary farany dia farany izahay dia manao antsoavy amin'ny fanjakana mijoro ankehitriny fa tokony hatsahatra ny fanaovana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ireo fisavana, fanenjehana,
fandrombana ataon'ny sasany, ary amin'izao fotoana izao dia fa maro koa ireo ben'ny tanàna hiarany atsojay tsy amin'ny alalan'ny filaharan'olona vitsy no anesorana ny olom-boafidy eo amin'ny toerana. Na isika solombavam-bahoaka, raha ohatra ka misy zany, raha misy veam-pahan'olona any amin'ny distrika misy antsika ka milahatra eny an-dalabe tsy makasitraka ny fisian'ny solombavam-bahoaka, dia zay ve no andraisana fanapahan-kevitra fa tsy laina solombavam-bahoaka amin'ny distrika misy azy le olona. Zany dia tsy ekena tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy atao an'izany ny fitondrana ny firenena, fa aoka apetraka amin'ny lamina ary hisian'izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny olo rehetra zay nametrahana andraikitra fitondrana dia tsy amin'ny alalany Facebook na amin'ny alalany olona zay milahatra eny an-dalambe no tokony andraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena, fa amin'ny alalany fifampiresahana olona tokony andraikitra rehetra mba hisian'ny filaminana ka hiverenana amin'ny fifidianana izay ho tanterahina, fa dia misaotsy makasitraka nareo ny heno an'izay.